vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao mialatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fikarina lehibe indray ary lasany babalala ny amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray mihitsy ny tena komerabanao eto androany dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ty ary misaotra anao ny fidy niaraka aminay indray androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izaho ny Aki Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay mare izay miara-miasa amin'ny mivady isan'andro mandotosa an'izao fandarana izao. Dia ny fiadanana tompany ao amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahireto indraytsika androany. Raha androany no votoka miaraka aminay eto dia izao ny ataovy ao-tsainao tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto tsy kisendrasendra fa tena misy raha ilan'ny tompo anao maretatra amin'ny farany dia manarafinaritra dia Andriamanitra ny ikasika anao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Androany niditra voalohany teto androany raha navavintsika laovilia izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano. Halleluja. Dia mena tsodrano raha navavy laovilia fa tsy laovilia rery fa nareo tretra izay any Koweït, Arabia Saoudite, any Chine ary any Madagasikara ihany koa dia miara-misitraka ny tsodrano amin'ny laovilia satria nareo any somary taratara vao tafiditra indraindray. Ity ary ny tsodrano izay omena anareo amin'ity androany ity ao am-bokin'ny Joba 1:20 andininy 1:20 sy 17. Joba 1:20 andininy 1:20 sy 17 hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fa ho adinonao ny fahorinao toy ny rano efa nandalo no atsiarovanao azy ary milapilatra lavitra no mitatao vonona ny andronao na dia sendra manjomona azy dia ho tonga tahaka ny maraina. Halleluja. Amen. Hoy ny ten'Andriamanitra ho adinonao ny fahorinao toy ny rano efa nandalo no atsiarovanao azy. Raha mipetraka eo amoron-drano ianao dia misy rano mandalo eo dia tadidiny fa tsy ho hitanao intsony iny rano iny. Tsy hoe iny le rano dia miverina dia tadidiny hoe ity le rano hitako tary tsy mitombony izany. Toy ny rano mandalo. Halleluja. Ny aloka ary mety mbola ho hitanao ihany raha pisy rehefa miposaka indray masoandro amin'iny ler iny dia mbola hoe io ihany le aloka komaly. Fa ny rano mandalo izany iny ihany ny ahitanao azy dia tsy eo intsony iny rano iny. Tsy haiko firy ny apetsaka izany fa iny rano mandalo iny dia izay ihany no ahitanao azy. Tsy ho hitanao intsony tahaka ny rano mandalo ny fahorinao laovilia dia amilapiratra no mitatao vonana ny andronao ary na dia sendra manjomona azy dia ho tonga tahaka ny maraina. Halleluja. Amen. Zay nitsodraminareo tamin'ity androany ity dia raiso am-pifaliana fa nomena-pifaliana zafady tompoko laovilia tinany niditra voalohany avy eto France moa izy nanarakaraka azy tao hitody raha onso eto France ihany koa artisan eto Madagasikara Lina eto France
ny ana mainso Italie, Selena Rozmina France, Angelina Diamant Chine, Marina Tiana Canada, Lovely Dina efa teneniko teo, Lantony Rina Liban, Mario Lali Koweït, tonga so Felana Rakoto France, Tina Rakoto Arzaka France, Soameva France, Ando Andry France, Yama Koweït, Kota Leoni Koweït, Rantanina Marie Charline na Madagascar, Rantanina Marie Charline, Rala Alain Asana Apostole Madagascar, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Cotanela Belgique, Tojo Allemagne, Samina Camarade Jesus France, tonga so Mami Koweït, Erika Rak France, Marina Tiana Bartella Madagascar, tonga so Miaja Jesus Pandres Madagascar, Marie Hortensine Koweït, ao ihany koa i Najaska Patitsy France, Razana Monique Koweït, Berta Koweït, tonga so Mampiona France, de tahiny tompo Razana Zosilvy efa teneniko teo, tonga so daholo isika menaka Marie Jo États-Unis, Kadaka Malala France, tahiny Jesosy Nambina France, Nambiny Tsomakrina Koweït, Halleluja, tahiny tompo tsisy isorina Lovely tahiny tompo Lovely. Iaina koa ao ambadika eo miaraka amitsika tahiny tompo. Androany moa tahiny tompo koa Geneviève Randriamananjara eto France koa izy dahoary tsika aloha milohan'ny zavatrehitra ivavaka aloha tsika metraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra de ndao ampandrosotsika ny anabavitsika iaina izy no ivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra. Halleluja. De aveotsika manohy ny fandarana. Tahiny tompo ary anabaviana anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy sika rehetrarehetra dia miaraka ivavaka tsika hanomboana ny fotoana. Jesosy malalanay io, reto indray izay amin'izao alina izao tonga amin'izao vavaka fiambenan'izao indray izay Jesosy dia faly be ny fonay satria mbola afaka miresaka aminao indray, mbola afaka iain'ny teninao indray dia fahasoavana lehibe ho anay. Vita Jesosy ny tontolo andronay androany dia soaranainao ny zavatra rehetrarehetra izay niainanay tamin'ny tontolo andrina, ny zavatra vitanay na ny zavatra izay tsy vitanay na ny zavatra rehetrarehetra izay nandalo Jesosy na ny fahasoavana na ny fitahiana, iny fa na ny tomany mety nandalo taminay tsirairay avy reto izany, mety nisy nandalo ady taminay reto, nisy nandalo mafy taminay reto, fa mpandresy izay Jesosy satria tonga indray izao fotoana izao ny tena hiatorahanay eo an-tongotra ao ary hametrahanay izay zavatra izay mety tsy vitanay tamin'ny tontolo andriny. Dia misaotra Jehova malala izao fandana izao dia apetraka eo am-pelantananao, aoka ny fanenao masina ny omba anay tsirairay avy, fanenao masina ny hamangy anay tsirairay avy ary ampaheranay tsirairay avy ary hanome izay zavatra ilainay tsirairay avy satria mety tsy mitovy ny zavatra izay ilainay tonga eto amin'ity alinay ity, fa ianao fanay masina no hamangy ny tsirairay dia mangataka ny rahanao izay Jesosy andrapitra n'izao fandarana izao na ny fitaovana izay ampiasainay sy ny fitaovana izay niainga avy ao amin'ny pastera ny connexion dia aoka horakofana amin'izany rahanao mahery izany, asa ny devolo sy ny satana izay mety hanelingelanay eto tsy hanakely tsy hanapahefana ny anaranao fa fatoranay amin'ny rahanao Jesosy dia mitenena aminay tsirairay avy Jesosy fa miainanao izay sokafanay ho anao indray ny fonay amin'ity androany ity dia tahio koa ny mpandray anjara, tahio koa ny toroteny, tahio koa ny tondra vavaka ho an'ny firenena dia tahio izay tsirairay avy Jesosy malalo dia voninahitra dia ho atolotra ianao rery any. Alleluia, amen. Alleluja. Mankasitraka indrindra andronam-bavy aina tanata izay vavaka mamy sady matsiro izay nentin'izay. Tahiny tompo Amira Angel, zay ko famaky an'izy moa zay mba fomba famaky koa azy Amira, tahiny Jesosy ianao dia tonga soa, androany anao vohitanay eto dia marita hatramin'ny farany dia faly izay mandray anao. Ravaka nana eto France tahiny Jesosy, ko Danila ao Belgique ao tahiny Jesosy ihany koa. Halleluja.
mahafinaritra be mahita anareo maretatra amin'ny farany daholo isika rehetrarehetra atindray sasany io le raha antsika eto dia antenena fa samy hery daholo. Zao tsika nao hira anankiray ataontsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra ho toy an'ilay tsodrano teo. Halleloia. Dia mba tsisy na dia ray amintsika reto hafoiny Andriamanitra fa ho tahian'Andriamanitra an'izay ny pazesa tahian Jesosy ho ihany koa Sirina Rose Minavy narabeko teo. Ndao ary minofinaritra ianao an'tirity tsika ho tahiny tompontsika menakavy. Alleluia. Aminao ilay Andriamanitra tokany irerena manandrataka ny fanahy. Mihirako, miantsantsa amin'ny fitaraina. Halleluia. Safoianao any Andriamanitra dia mitahiny tompontsika menakavy. Halleluia. Misy mbola tsy voaravako melohany tezika amin'ny tenin'Andriamanitra dia miaraba ny ranabavintsika efa nareo daholo ihany no teo tsy nisy hafa mbola tsy voaravako Erikaraka eto Fransa ihany koa tahiny Jesosy mampeny izy Rodine
tsara iniriny ilay tsika sy nanao iniriny ando andry atao français ihany koa tahiny jesosy a Marie Charline na Madagasikara Togasoa azafady Soameva Jonathan Soameva eto France Jonathan ny Allemagne Zaki ny Arentsoa tsy fantatro hoe aiza misy anao a na afaka teneninao kely eo amin'ny commentaire eo a mba afahantsika mifankalala aleloia Zaki ny Arentsoa andao ary a hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika aleloia hitorintsika ny tenin'Andriamanitra androany a dia raha nabavintsika maheno soa avy any Italia izy a mitorintsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ka andao ary a tsy andrelitsika fa ny fotoana moa mandeha dia mandeha tonga dia ampandrosotsika izy a miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mamy a tahiny tompo a tsy sisorina Rodriguez tamin'ny hira mamy a aleloia ao ary raha nabavy maheno soa anao ny fitenenana tahiny tompo pasitera dia mankasitraka na amin'ny fitenenana fiadanan'i Jesosy nombantsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery any a amin'ny fahazoto izaran'ny teniny androany izaran'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy aleloia ny tenin'Andriamanitra izao amintsika moa ry havana dia nalaina tao amin'ny Deutéronomia 9:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ary tohizana amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 19. Deutéronomia 9:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ary tohizana amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 19. Izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy. Ary izao no iseho raha hiaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina sy manaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asatry Jehovahandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary tonga aminao sy ahatratranao izao fitahiana rehetra izao raha hiaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ho tahiana ianao ao an-tanàna ary ho tahiana ianao any an-tsaha fa izao no iseho raha tsy haino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina anatanteraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao sy ahatratranao izao fanozonana rehetra izao ho zonona ianao ao an-tanàna ary ho zonona ianao any an-tsaha aleloia ry havako malala tena hoe afatra feno safidy na anao ny sitrapon'Andriamanitra na tsy na hiaino ny feon'i Jehovahandriamanitra na tsy nefa kosa tena omeny malalaka isika hisafidy izao no iseho raha fampahafantarana mampafantatra Jehova eto hoe raha ohatra ianao ka manaraka ny ditiko a manaraka mihaino ny feo isanandro a dia izao no iseho ho tahiana ianao ho feno fitahiana ianao aleloia fa raha ohatra kosa isika ka tsy manaraka ny feon'Andriamanitra izay miseho amin'ny fiainantsika andavanandro a dia ho feno ozona amin'ny fiainana ry havana inona moa ny fitahiana dia endrim-pahasoavana miseho amin'ny fiainantsika andavanandro endrim-pahasoavana manambara fa tsara Andriamanitra endrim-pahasoavana mampiseho maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zany hoe voko fitahiana tanteraka ny olona eo ambany fitahiana voko fitahiana tanteraka ny andavanandrontsika tsy midika akory izany hoe hiala amin'ny fahoriana satria eto ny ziga hoy Jesosy ary mianara amiko fa malemy fanay aho maivana koa nefa ny ziga entina izany hoe tsy manala ny zavatra hosedrena amin'ny fiainana andavanandro akory ny fahavokisana fitahiana fa kosa miavakeny ny olona feno fahombiazana ny fahombiazana dia mariky ny fitahiana miompy ianao ambinina miasa ianao mahazo mamboly ianao mamokatra fa mifanohitra amin'izany angery havana zava-misy indraindray tsarovy izany isika raha miezaka manao zavatra maro mamboly tsy mahavanina
miompy ringana, manao ezaka mafy mba ananana zavatra afana miaina, afana manompo an'Andriamanitra kokoa, afana mikatsaka za sitrapon'Andriamanitra izany, nefa tena hoe tsy mahomby. Dia tadidio ry havana fa tenin'Andriamanitra fa tsy teninay a, tsy teniko fa tenin'Andriamanitra hoe ozona ny ao ambadik'izay. Ry havana, tsotra ny zavatra takiana, mihaino. Inona ilay hainoana? Ny feony. Ahoana ny alalana ny feony io? Ny feon'i Jehova dia henontsika ao amin'ny Baiboly, hitantsika ao amin'ny Baiboly azafady, ary henontsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fomba fanamihaino azy a, bitsika izy io, bitsika avy amin'ny fanahy masina. Nalazain'ny Paoly hoe ilay feo ny fieritreretana. Hafa ny saina, hafa ny saina be a, hafa ny mokon-doha, hafa ny eritreritra, fa misy ilay tena hoe feo fieritreretana ilay lazain'ny Paoly taloha hoe tsy mba diso. Misy zavatra etraitsika indraindray dia henontsika hoe ity ny mety. Ilay feo ny fahamarinana ao anatintsika. Zay no feon'Andriamanitra. Ny feon'Andriamanitra dia mitarika antsika hatrany, anatanteraka hatrany ny feon'ny fahamarinana. Fa tsy hoe maheno fotsiny dia ampy ry havana, fa mila mitandrina sy mira manaraka ny didiny. Izany hoe isika mila manaraka ny didin'Andriamanitra dia manaraka ny didy folo. Fa ny fanampon'izay ihany koa dia miaina amin'ny fahamarinana. Ny fahamarinana izay hita eny amin'ny fiarahamonina hoe ity ny marina, ny rariny, ny hitsiny. Fa mbola ao anatin'izay ihany koa ny fiainana amin'ny fahamarinana ara-Baiboly dia mbola ao anatin'ny lalàna izany. Ohatra amin'izany, mitandrema amin'ny finanana biby maloto, aza mihinana. Tsy mahafaty antoka ry havana ny tsy finanana biby maloto izany, tsy mahafaty antoka mihitsy, vao maiza mahasalama, vao maiza mampitombo fahasoavana. Ny fitandremana amin'ny fomba fitafy, fahomantinana, ny fanehoana fanatanterana sitrapon'Andriamanitra izany, izay tsy ho voatanisako eto fa fotsiny manentana antsika anaraka sy hamantatra hoe ny bitsika Andriamanitra, ny feon'Andriamanitra dia fanatanterana amin'ny fahamarinana amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny tsy voafetra. Ry havako, nomena safidy isika. Ifidy ny fitahiana ve izao, ianao, isika, sa ifidy ny ozona? Ao amin'ny Salamo 119:5 dia milaza toy izao hoe ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Ry havana, ny zavatra, ny faritra, ny toerana nomanin'Andriamanitra ao antsika, Salamon'i Davidy io a, dia mahafinaritra ary manana lova tsara isika. Izany hoe mitarika antsika ho any amin'ilay fitahiana. Fa iverenako kely ao amin'ilay hoe 2:1 amin'ny 2:20 dia asantsy Jehova Andriamanitra ho ambony ny firena rehetra amin'ny tany ianao. Ndraisiny izy ity androany satria mbola ao anatin'ny fetim-pirenena isika. Jereo ange manentana antsika hijery ny firenentsika. Tsy tsara akory sanatria fa ampahafantatra antsika fanaraka ny zava-misy amin'ny firenentsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tena tsy manenatra ry havana. Tena hoe sahitsika miditra lalina hoe inona marina mahazo amin'ny firenentsika, ao anatin'ny fitahiana ve ny firenentsika sa ao anatin'ny ozona. Ry havako malala, aza mira ny hoe noho ny elom-pianina, noho ny eloko zavatra, noho ny elokry, noho ny eloko ity. Andao isika hijery ny tenantsika tsirairay avy. Malagasy aho, malagasy ianao, malagasy isika ary misy koa teo malagasy. Amin'izao fetim-pirenena, amin'izao fotoana filazantsika ny firenentsika hoe tiantsika ny firenentsika, dia andao isika handray ny anjara birikintsika. Satria ry havana, raha manao ny anjara birikiko aho, raha manatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra, mihaino feon'Andriamanitra aho, dia n'Andriamanitra manavitra amin'ny firenentsika. Ho feno fitahiana ny firenentsika io. Fa mitaky ihany koa izay hoe afaka ve ianao sady miangavy izahay eto no maneta
afaka ve isika mba handray anjara birikitsika dia nieno mifreny Jehovah Andriamanitra anatanteraka ny sitrapony ary mitandrina sy manaraka zany didiny zany mba haninona mba ho firenena hiavaka ho firenena ambonin'ny firenena rehetra ny tany iainantsika. Arak'ilay teny teo arak'ilay tenin'ny Salamo teo hoe voafaritra ho anjarantsika malagasy eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny manandova tsara isika, manandova tsara ho man'Andriamanitra isika. Mety teny ngamby ianao hoe ka mpitondra ngeny zao hoe ka za veny anao hiezaka ny tenin'Andriamanitra sy anaja ny fahamarinana sy hitandrina ny didiny dia iova ny firenena. Eny ry havana andao nge ho raisitsika ny Genesis 2:24 zay mivako toy izao mialalan'i Jesosy hoe ary hoy izy aoka ane tsy mitezitra ny tompo fa mbola hiteny izao indray mandeha izao aho angamba folo no hitao. Ary hoy izy tsy mba handringa anao noho ny folo. Aleloia. Ity tantara kely ity ravana dia i Abrahama ny resaka tamin'ny anjelin'Andriamanitra momba ny fandringanana any Sodoma. Zany hoe raha mbola misy olona folo ao tsy ringana ary mino ary havana, mino isika ry havana fa mbola misy olona folo marina ao a Madagasikara, mbola misy malagasy folo marina ary mety mihoatra noho izany. Matoa tsy ringana ny firenentsika fa kosa misy ao amin'ny firenentsika io dia mandray fitahiana, fa misy kosa mandray ozony. Rehefa maro no mandray ozony dia miariary fa voaozona ny firenena iray. Hoay ho anao vonona ve isika tanatanteraka ny fanavotana amin'ny firenentsika izay mianga ve ty amintsika araka an'Andriamanitra. Izao ry havana efa nanapa-kevitra hiala amin'ny sampy ahy. Izao ry havana efa nanapa-kevitra naraka amin'ny fahamarinana. Aleloia. Izao ry havana sako no mijoro vavolombelona fa tena hoe voko fitahiana amin'ny fiainako, voko fitahiana feno fahombiazana, tsy manala ny azo fijerena hoentiny ainy zany fa kosa manome toky fa mahatsiaro fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra. Andramika izaho ny miandrandra ny miaina izany hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanatantarana ny sitrapony. Andramika izaho fa Jesosy dia momba antsika foana, manampy antsika foana, mitarika antsika foana satria ny antony nanavotany antsika dia mba ahasambatra antsika, anafaka antsika ary efa torony antsika amin'izao fotoana izao ny lalana. Ny voninahitra sy ny dera dia an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Mahafinaritra be ny toriteny. Aleloia. Ankasitraka indrindra andranabavitsika ny aina maheno soa tamin'izany toriteny mamy mirindrarindra tsara. Andriamanitra manakira-pahasavanany amaly fitianao dia tahiny tompo hatrany tongava amin'ny ambony indrindra dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Atao foana ny asan'Andriamanitra fa ny ten'Andriamanitra tsy foana tsekoa ny fikirezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy fa misy valiny dia misy valiny tokoa. Aleloia. Tahiny Jesosy dia mahereza foana. Misaotra anareo koa mankasitraka ny zareo rehetrarehetra izay mandray anjareo fa mampahery an zareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Tahiny tompo raha ny asina ao Madagasikara, Ingérina Andrenasoa eto France, André Suzelle ao Suisse. Tahiny Jesosy l'Antonini efa naravaka teo Noélie Vantou eto France. Tahiny Jesosy izy koa mbola tsy naravaka tao aminareo teo efa naravaka taoly. Mankasitraka dia tahiny tompo dia maharetatra amin'ny farany isika rehetrarehetra. Saotra nanavavy maheno soa amin'ny toriteny mahafinaritra. Resaka fitahian'Andriamanitra tsika androany. Mizatra ny vakiny teo moa ny ten'Andriamanitra izay niangana dia amin'ny Deutéronome 20. Io moa efa nazavaintsika tamintsika voamaly mihitsy fa miresaka ny amin'ny fitahiana sy ny ozony. Dia tenany teo ny amin'ny fitahiana aloha dia amin'ny Deutéronome 20 ny volokatra amin'ny 7. Dia avy teo dia mifanohatra tanteraka amin'izay indray ny 5 sy fa 9 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Deutéronomia toko fahavalombiroapolo andiny voaloka hatramin'ny fahatelo ny solamana dia ny soa izay ho valy ny fanarahana ny Jehova ary ny loza kosa izay anjo ny miala aminy. Ny loza izay anjo ny miala aminy kosa. Aminaran'i Jesosy raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina nanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandra Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao dia ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Ho tahiny ianao any an-tsaha any an-tanàna, ho tahiny ianao any an-tsaha. Halleloia. Milohan'ny hitahinanao aloha zany. Jerenareo tsara vao manapa-kevitra fotsiny hoe iaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao dia mitandrina n'ireo didin'ireo dia mbola tsy mitahanao koa aloha Andriamanitra. Fa tonga dia maninona fotsiny ao asandrany to dia asandrany fotsiny anao. Le fanandratana zany tsy ao anatin'le fitahiana tantarainy ery fa tonga dia mandeha ho azy fotsiny, tonga dia manomboka sandratra Andriamanitra ianao. Halleloia. Jerenareo zany le antsika Andriamanitra vao manomboka fotsiny ianao ary zany fa misy aminareo eto vao manombonomboka makatoa an'Andriamanitra mbola tsy dia nisy zavatra be dehibe kory fa vao nanomboka amin'Andriamanitra kely avako malalako na vao fikasana fotsiny ao aminao dia efa misy hetsika aloha Andriamanitra. Andriamanitra tsy miandry anao avita eto an'io baiboly ray manontolo ohatrany amin'ny Genesis ka Apokalipsy io fa vao manana faniriana fotsiny ianao, manana vinavina za Andriamanitra tena andeha tena ohatra mahafinaritra zany. Tena Andriamanitra hafa zao andeha tena hitandrina ny didinao, andeha hiomana. Misy ranabavy zay vao nanana faniriana fotsiny za Andriamanitra, ireo pataloha rehetrarehetra tao amiko ireo tena tonga dia tena ariko ireo za tsy hanao amin'ireo intsony. Izy nefa amin'io tsy manana na jupe ray ary amin'ny fomba tsy ampoizina to dia misy olona tonga na amin'ny jupe be dehibe ho anazy, olona mpivarotra akanjo tonga dia na amin'ny jupe be dehibe ho anazy tsy iofotra olona teneniny hoe za ara-pataloha tsy manana jupe na ray ary fa any ananany misy mpivarotra tonga dia kasihany tompo zay meo an'ity vehivavy ity jupe tsara tarehy lava be reto, le pataloha mbola tsy voary kory, tsara ny tompo rehefa zany dia ary io mihitsy tokoa le pataloha sao dia hoe manana double. Andriamanitra zany vao aminao fotsiny ny fikasana. Za resy lahatra fa misy olona eto manam-pikasana ary zany olona zany vao nanana-pikasana Andriamanitra efa nandidy sady ny fanandratana an'izany olona zany. Tsy mbola tafiditra hoy ny tena Andriamanitra raha tonga aminao hoy ny tena Andriamanitra hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina nanaraka ny didiny rehetra izay andiko anao an'io dia asandratra Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra ianao. Zay hoe ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra. Ny fanandratana anao tsy ao anatin'le fitahiana tantaraina. Io aloha tonga dia mikafana ny lalana. Isy olona be ravana ho tahina any atsasy any an-tanàna tsy sandratra. Na ho afenina ary ianao tsy maintsy misandratra ho azy ianao. Vatona sondrotra ny tany ny fomba fiteny malagasy. Tsy le vatony te hisondrotra fa ny tany nanondrotra azy. Alleluia. Ataontsika iaino hoe, ataontsika iaino tsara ny feon'i Jehova dia atao hitandrina araka ny didiny. Eto zao ianao tonga eto androany. Aza atao sakana ho anao maino an'izany re. Maino an'izany ny olona nareo mpieno voandroany dia ka eto le tsy eto le manao le ohatr' zao sy zao. Mareta aloha. Mareta aloha. Aza atao sakana ho anao zany. Au contraire, ataovy zavatra tena hoe mitondra. Etaetany anatin'ireo tena mba andeha mba hanao an'izany Alleluia. Tonga aloha dia ho asandratr'Andriamanitra fotsiny ianao. Dia hanomboka hisandratra ianao. Mbola tsy tonga ny fitahiana fanandratana amin'ny ainga aloha. Alleluia. Alleluia. Fa tena marina zany
vonanam-pahanirina fotsiny le ranabavy za eo amin'ny fianako de zao nisy zavatra zay zao mba niriko mba zavatra zava-panamo izy fa tsy zavatry nofo tamin'ny sabata de nifadianina mantsy tamin'ny sabata iny diatretinareo ny zomalina ny sakafa zany zoma hariva de to de efa nivonina ny zoma hoe ifadianina te tamivadika hoe zaho hoe tsy misakafo rapitso ifadianina rapitso fa zaho anatiko ao misy zavatra irina tsy vola tsy arena fa tena zava-panahy io zavatra niriko zava-panahy fa hitretinareo mbola tsy ny fivadikana zany ny sabatany anao ny fivadikany manomboka marina tsy sakafo zany fa ny ariva mbola ny sakafo satria zay ny farany fivadikana de jerenareo vo ny arivan'iny avy ny sakafo de hoe de rapiso zany ifady hanina ny alin'iny de fa nakasika ana le zavatra niriko de fa tena tsapako le zavatra le anton'le fivadikanako rapitso zany après ny fivadikanina io nanomboka iandrandro hoe ny vokatry le fivadikanina tompo ozy ny tompo hoe ifady hanina ianao rapitso sy iny ary halleloia iny ary tena nafinaritra tsika riavana voadingana fotsiny ataotsika le zanakadala volazany tena androandra fa nyteny le zanakadala hoe iainga zao le zanakadala ny teny tany amin'ny toerana izay iainga zao le ray tary efa nampiomana ny mpanompony zao asio peratra eo de asio lamba de asio kapa atao iny reto patron atao re fotsiny fa misy lahtsika andreo misy olona ho avy rehefa avy eo de inona le zavatra antrany nydingan'le zazalahy le zanakadala dingana kely mandeha miadana kely izy reraka angeny zanakadala iny revany reraka any amin'ny toerana zay misy azy avy any amin'ny toerana zay misy azy mandeha miady sady nona mety marary mety tsy fantatra mety misy aretina nahazo azy ekevakitsika ny ten'Andriamanitra iny sady miraba ny nareo izay mety mbola tsy voarabako aloha sandro rahan Jesosy ohatra mbola tsy narabaiko andao aloha kentsika maky kely raha tiako hitanao kely iny Luka 5:10 Luka 5:10 ny fanoharana am'le zanaka am'le ondry very sy ny fanatsakely very ary lay zanakadala any amin'ny Luka 5:10 vakitsika aminaran'i Jesosy hoy ilay zazalahy ary raha nody ny sainy de hoy izy indrisy mantso maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dehibe za kosa mahatombo za reto iainga de hody any amin'ny raiko de na raha nyetsika le teniny hoe de niainga izy any amin'ny 20 de niainga izy fa voalazany tenin'Andriamanitra hoe de niainga izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy mbola tsy mahita ny tranon'le ray koa fa mbola lavitra sady efa jambenambenan'ny anoanana izy tsy mahita mbola lavitra ny fahitany an'io fa le rainy kosa maninona manana maso tahaka ny voromahery kilometatra amina kilometatra ny hitan'ny maso ny voromahery mavety izy mijery fa raha mbola lavitra izy de tazandray Alleluia. De voatazandrainy izy de inona nataon'le rainy tonga de nietsika ozy izy hoe fa raha mbola lavitra izy de tazandrainy ary nena azy izy ka niazakazaka izy amin'ny azakazaka le zaza sa le ray le zaza tsy afaka miazakazaka
miraikidraikitry ny loto, miraikidraikitry ny arerahana, tsy afaka miazakazaky ny anoanana. Fa le ray tsy nondra, le ray matanjaka, ary le ray tia. Alleloia. Fikasana ny zandry iainga zao izy idady efa nitsangana avy ambony seza fiandrianana manomboka mimakomana andray vahiny. Omby anankiray vonondra tonga de mikarakara sakafo tsika, lamba peratra kapa atao voneo ho avy ny vahintsika. Halleloia. Aiza le vahiny mbola lavitra izy, karaha mbola lavitra izy de inona ny atao atonga anazy ho tonga aingana, le ray miazakazaka mitsena azy ho tsenain'Andriamanitra amin'ny fomba tena miavaka sy tena aingana ny fikasanao. Raha androany eto misy olona manam-paniriana hitandrina bibin'Andriamanitra. Tena teneniko anao raha androany ianao manapa-kevitra hoe za Andriamanitra ala amin'ny tsy fahamasinana amiko, misy anabavy eto androany mety tena tapa-kevitra, za tsy hanao pataloha zany tso fa tsy sitrapon'Andriamanitra, fa za mitenao tena tsy sitrapon'Andriamanitra za. So ianao mieritreritra hoe mahita pire evangelika manao pataloha daholo, izy hoe mety le izy. Tsy mipire evangelika nijerenao androany fa ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy za koa nijerenao fa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsika ohatr' zany misy pire evangelika de jerenao tokoa. Ohatry hoe fady manao jipo sy mitondra manao fahamasinana de pataloha daholo, na ny danseuse, na ny choriste, na ny io zany hoe ary tena mety le izy, fa le fandarina andramoka izao koa tena ohatrany tsy azoko mihitsy. Tsy fandarina andramoka izao ny tsy azonao fa ny baiboly raha vo zay, satria ny baiboly de miteny mazava aoka ny vehivavy tsy hanao fitafian-dehilahy. Arokana fahamasinana, fahamasinana nge mibaziny rehefa namalala hitan'ny olona daholo ny firafitry ny vatanao ao anatin'ny pataloha, de mahatonga saina ratsy, de mahatonga filan-dratsy any anatin'ny lehilahy, de loza vangoany zay nevin'ny fanafitohina. Zay le izy, zay le zavatra, zay le zavatra mitrango zay. Alleluia. Zay mahatonga ana miteny amintsika manao hoe alohantsika manapa-kevitra. Raha misy eto olona anapa-kevitra, raha misy eto olona resy lahatra, de za te hampanantena an'izany olona zany. Tsy za mampanantena anao fa ny tenin'Andriamanitra. Ary zay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona nge ho ataon'Andriamanitra aminao e. Raha ohatra Andriamanitra niazakazaka, raha ohatra le ray niazakazaka andeha hitsena le zanaka adala, ahoana ianao tsy azaka zany ry havana? Ahoana ianao tsy azaka zany ho tsenainy? Kefa hoe vo miainga fotsiny ianao de efa fisandratana aloha. Zay nge, vo miainga fotsiny de efa fisandratana aloha, fanandratana fotsiny tsotro zao. Hoy Andriamanitra tsy avelako hieritreritra eny amin'ny olona eny amin'izao tontolo zao eny, fa ho asandro ataoko hitany firenena rehetra. Satria maninona? Satria mitandrina ny didiko, manomboka mihaino ny feoko. Alleluia. Amen. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao, zay aferiko aminareo fanao aty zavatra ty fanandray ohatrany hoe tsy tsapanareo, tsy tsapatsika izy. Ny boky ny lalàna eto amin'izao tontolo zao ny lalàna ny fiainana, lalàna ny fiarahamonina, tsy aro hitanao. Renareo fotsiny zao hoe any Madagasikara zao misy resaka nationalité an'ny présidentsika. Zao tsika vao mahafantatra hoe zany article 42, article 43, article 46. Tsy fantatritsika zany. Raha tsy misy kamitranga tsy fantatritsika zany. Nefa de tokony ho haintsika. De mezaka tsika de miletika ohatsy tsika, raha vao mahazo ty taratasy vazaha zany de tsy manana nationalité gasy tsony. Haitsika de raketintsika ao po. Lalàna n'izao tontolo zao tsy voaisa ary tsy voatanisa. Ny ain'Andriamanitra voatahiro anatin'ity baiboly ty. Fa na de ny 10 amin'ireo fotsiny ary didy 10
de efa sarotra amitsika mitandrina azy. Inona ho any soa azotsika raha ohatra hoa averiko foana ty eny amin'ny rehefa mitondra tomobily tsika mitondra fiarakodia de misy panneau menamena ny sisiny, fotsifotsiny ao anatiny, menamena ny soratra, misy ohatra 90 de dirany tsy mahazo mihoatra ny 90 km/h ny fandehanao, tsy mahazo. De rehefa 30 iny de tsy mahazo mihoatra ny 30, 50 iny de tsy mahazo mihoatra ny 50. Raha vao mihoatra n'iny ianao ka tratra ny mpitandro filaminana na tratra ny radara sy ny sisa de mando voly voasazy mety miala ny point permis anao raha ty andafo zany tiako tenenana. Fa mifanontaniana petrako de zao, ary raha mba tsy mihoatra n'iny mihitsy ianao hoe mba misy bonus azy hoe ho any arainina zany tsika, any arainina any amin'le le mpandefandreny lamanditsika reny de mandondonao manao tompoko ina vaovao, tsy zavatra elaela tsy nahazo taratasy taminareo matetika matsy mahazo hoe mihoatra ny point ny vitesse-nay tena ndovo voly, fa mba toy etindray androany mba naprofo aminao hoe tena tsy mihoatra mihitsy ny ana fa mba inona mba omenareo anahy. Nanatra lalàna nge za io hoe hatramina teto France range tompoko hatramina azoko permis tsy mbola nihoatra zany rehefa 70 ny soratana hoe tompoko de 70 ny atao, 50 ny ataonareo de 50 ny ana, indraindray areo mbola latsaka kely 70 fa mba mahantany atoko inona zany mba omenareo. Talina titinareo nge za toy izay hoe adaladala ianao fandana osaziny eto indray ny afaranao ty. Za tompoko tena mbola tsy nanao zavatra ratsiratsy. Inona aby zavatra mety mahavoasazy, manipinipy zavatra maloto eny andalana na manao zavatra tsy mety eny de mba tonga ianao ny amin'ny fanjakana hoe za tompoko tsy nanao an'ireny mihitsy, de mba misy cadeau kely ve, mba misy zavatra azo omena ana ve. Toy izany hoe omena lamonde ianao satria maniratsira raom-panjakana ao amin'ny Jehova nefa tsy de petsaka ny lalàna. Ary zao koa ny fanontaniana zavatra le teneniko anao, indraindray misy lalàna tsy hitanao mihitsy hoe inona ary ny antony anaovana an'ity zavatra ity. Misy lalàna ohatra zao ary misy tetezana anankiray ary any amin'ny toerana misy anay taloha de misy soratra hoe rarana ny misaoteto fa mahavoasazy. De manontany tena fa misy olona ve teo voasazy de isaoteto, lahatra tsy azo isaotina mihitsy hamono tena nga de tokony rarana ny mamono tena eto. Any Madagasikara misy an'le ao Tanjombato misy an'le tetezana hoe mpamioza-po de misaoty daholo zay te hamono tena, tokony delivrena koa itoerana io izy mipetraka eny akaikin'ny tetezana mpamoiza-po, misaoteny daholo de mipetraka taratasy tsy tatiko tsy ny fiainana fa velomina ary teny miaga de misaoty mpamoiza-po ny anaran'io tetezana io. Fa zao tienina misy lalàna zany tsy hitanao inona ary ny tena mba dikan'ny lalàna, misy zavatra mipetrapetraka zany tsy fantatro hoe inona ary zao mba tombotsoa anaovana an'ity lalàna ity. Aloha mahita be deabe eny am-pandehanana de mahita be deabe inona ary zao dikan'ny zavatra ity. Fa ny lalàna an'Andriamanitra misy dikany daholo. Raha misy zavatra tenenin'Andriamanitra aminao hoe aza atao ty de tadidio fa mahasoa ny fiainanao iny zay, tsy hoe atao fotsiny hoe tsy atao fotsiny. Eny amin'ny Ranabavy Rodriguez mialatsiny aminareo za raha fa ohatra tsy misy zavatra somary misy zavatra manengerana azy ao mitenda koa mialatsiny indrindra any amin'ny Ranabavy Andandriko ny Tanjombato. Ny zavatra rehetra zany zay apetrak'Andriamanitra hoe ty aza atao de dinio fa misy mahasoa, tena tsy hoe misy fa tena mahasoa. Aza mijangajanga jereo ny tany ny arety mifindra ny fananana any Madagasikara amin'izao mirongatra be ny fijangajangana. Aza mangala-badin'olona, inona aby ny tombotsoa azo amin'izany
da re menakafo milamina tsara ao tokantrano tsisy raorao tsisy aretipo tsisy tension zay maneno ny telefona ahoantsika taloha rehefa mbola mandeha manaonao an'izany vao maneno ny telefona dinganindava tohatra firy ndray ataonao miakatra rehefa maneno ny telefonao sao misy mandray aretipoka eny azo am'izany tosy-dranga eny azo am'izany aza raisy nafanazy zay atao daholo ty kody rehetrarehetra amin'ny telefona ty veroena amin'ny kody ny telefona sao jere madamo ianao ihany tsy matadidaliza ve de makany ampanao telefona rey midekode an'iny de vola andriamanitra rehefa miteny eko anareo reo biby tindrianareo tsara nge zary tengotry reo biby maloto rehetrarehetra tenen'andriamanitra ao baiboly reo mba tsy reto an'inge tantaran'ireo de manontanianareo olona ohatra hoe biologiste ohatra hoe olona tena mandinika andreny hoe inona ny zavatra voka-dratsy ny ty na zavatra ratsy eto anatiny ty de mba ajerenareo nge io henan-kisoa io hoe tena jerenareo tsara nge ny tantaran'io henan-kisoa io hoe fa tena ratsy ngery avanefa tsy hoe zapinana an'io taloha fa rehefa nytena andriamanitra aza hoanina fa maloto zava-betaveta de tsy nohanina fa tsy te hoe maloto aonako sasana tsara any nge reny rehefa alohan'ny hoaniny ozy izy raha hoe sasao tsara fotsiny aza atao am'le taviny be fa jereo ara-tsiantifika fa ny kisoa tsy mba mandinika de tsisy an'le fotoana ela le andevona le sakafo fotafitainy hoaniny ataony satria de tsy ampytsony ny ora anodonany an'le sakafo de dikan'izay mivadika microbe le izy de mivoaka eny amin'ny vatany voaka eny amin'ny vatany eny le izy tsy ohatry ny omby zany mandinika be de misy fotoana anavahan'ny aty ny zavatra maloto sy ny zavatra tsy maloto fa tonga de fotafota de tsy ampy vetivety kely de tsy de miodinao le sakafo de tady lalina mivoaka de jereo ny hoditra kisoa de feno karazana microbe mifandray amin'ny nofony sy ny taviny jerevo ny internet de venao zahako ny mananonao zany efa tsy nihinana vao nahita zany vao meako riko andriamanitra rehefa nteny aza hoanina de tsy hoe andriamanitra te hametraka didy fa hitan'andriamanitra hoe mahasoa antsika sy tsy mahasoa antsika manana fahamasinana tsy manam-pahamasinana reo de firy moa zao re avana ny tokantrano efa nikorotaniny Facebook zany mipotry hoe madama miboridandridany eo kakabe madama mba tsy manana fomba koa tony olo tony eritretinareo re avana eritretinareo ty zavatra teneko ty mba ahoana moa reto ranabavy be deabe mitanjatanjaka eto anaty Facebook reto de gaga rehefa hoe adalen'ny olona nefa eritretinareo mampionona io ary ny sary hitan'ny olo reto tsy mbola nahita sary mampionona hoe mitanjatanjaka na de ataoko hoe ny lohaliny ary tsy mipotry eo anatin'io eo amin'ny sary io zany de manao sarin-doha de nahitan'ny olona azy eto mitory-teny sy mitarika f'zany mbola misy manadala ihany kokonjy avinavina de azo le frenzy zao de tsy andefasan'ny tenin'andriamanitra de avy eo tsy valinitsony azonareo le izy mbola misy sa ihany tsapa vita nefa efa sarin-doha ve ny tsy ataoko fahamasinako tenin'andriamanitra zaray mainka moa fa ny olona sasany hoe apotra daholo ny zavatra rehetra tokony hafina rehetra de avy eo gaga ve raha misy manadala de avy eo mikorotana ny tokantrano de fean'olona milahatra ny amin'ny trano fangatana divorce any amin'ny fitsarana fa zany rehetra zany andriamanitra rehefa manao lalàna fa manao lalàna andriamanitra de tadidio fa mahatsara ny fiainantsika mahatsara ary rehefa mahatsara de zao rehefa manao an'le izy ianao lava ohatra ianao araka iteko te tsika tsy afako any amin'ny firenena any amin'ny fanjakana mihitsy de za toko tsy nandika lalàna iso mba meo kado fa andriamanitra vao tsy mandika an'le lalàna ianao de tototra fanomezana asandratra mihoatra ny firenena rehetra ianao
de ho tonga aminao zao fitahina rehetra de jereo daholy fa voakasika daholy ny fiainana rehetrarehetra voakasika. Alleluia. Ho tahina anao an-tanàna, ho tahina anao any an-tsany, dika zany ke naiza toerana misy anao e. Naiza zany, dika zany ho tahina anao an-tsany, ho tahina anao an-tanàna, naiza le anao. De ho ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamy 7:20. Ahoana izay tenin'Andriamanitra ny Salamy 7:20? Hoy Davida hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo manaraka zany zay toerana misy anao de misy amin'ny andro rehetra iaina. Hoy izy le ilantsika iny hoe miazakazaka manotrona ny atsaranao tompo. Alleluia. Zany tena manotrona anao eny amin'ny toerana rehetra amin'ny fahatsaran'Andriamanitra raha mitandrina ny didin'Andriamanitra. Zao anefa ny fitandremana didin'Andriamanitra misy fiaretana be ao anatiny. Marina afaka miteny mihitsy nareo hoe ny raha tonga amory zany tena miteny nareo tsy mora fa tena misy fiaretana. Ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra tompoko misy fiaretana, fa ny fiaretana rehetra ao amin'Andriamanitra koa tompoko de misy valiny, misy tambony. Alleluia. Hébreu 12:12. Hébreu 12:12. Hébreu 12:12 andiny faharoa. Mijery an Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra, mahazahoany ny fifaliana mipetraka eo anoloana ka rehefa mipetraka eo amin'ny akavana seza fiandrianana izy, seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Alleluia. Hoy ny Romanina 9:9. Vakiko andiny 7:20. Romanina 9:9 andiny 7:20. Ary raha zanaka isika dia mpandovo, eny sady mpandovan'Andriamanitra isika no mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-miaritra aminy isika dia mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Misy fiaretana amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra, tsy mora fa zao avant, pendant, après ny fitandremana didin'Andriamanitra. Averiko avant, pendant, après fiaretanao de misy miheno fon'Andriamanitra mampahery. Zafady tompoko, eny fon'Andriamanitra mampahery. Mafy fa eo Andriamanitra mampahery. Ary izy mahery fa eo koa Andriamanitra mampahery. Mafy le izy fa eo Andriamanitra mampahery anao. Iaretanao an'le mafy. Ny fitandremana didin'Andriamanitra dia tena teneniko anareo fa na fianakavianao ary lay oa tena miala aminao. Nefa anao tsy nandeha nanompo sampy. Mitsy aminareo reo ohatrany nandalo ohatrany anay. Zay nge ravina tamin'izay vao tsy nihina kisoa zany tao amin'ny fianakaviana fa tena ohatrany na ny olona no mijery tena ohatrany tena hoe lasa ohatrany mbola ratsy ny reny olona hoe manompo sampy amin'ny dadarabe reny hoe tsy mihina kisoa zany. Inona ny diny dia ataonareo e? Namanao sy ny olona niaraka tamin'izao voaely tsy mihina kisoa anao, fijerinao dia ohatrany gaga ohatrany hoe vakagana nge zany fihinako olona izy koa zany tsy mihina kisoa ohatra. Nalatsiny inamo misy sao dia misy kisoa any amin'ny restaurant anao tena azavatako zay tsy mihina kisoa miara-mijeranao daholo ohatra hoe zay zany dia mpanompo sampy rain-dany mpamon'olona mivaratra sy ny tonga dia ohatrany tafasaraka ho azy zany ao amin'ny fiarahamonina fa maninona ary. Zao tontolo zao tsy tiany zany e. Sotsika ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistily fa tsy hany zao tontolo zao tsy. Dia tsy fantany zany. Fa zany miteny anao, hiaretana. Misy fiaretanao. Fa io raha hiaretana, raha zao tontolo zao ny hiaretanao zavatra tsisy valosoanao zany. Ohatran'ny olona voan'ny Covid mihitsy, marina mihitsy zany. Na dia ny vady andefo mandrinareo azy,
manilikilika anareo no ny fitandrimanareo didin'andriamanitra na misaotra an'andriamanitra izay mivady ny arany foara-panahy fa raha zany hoe mampionina rery veny hoe tsy mihina-kosoa mampionina rery ny hoe mitandrina an'io mety tena nametraka ihany hoe ahoana marina izy ity mitandrina sabata tontolo ny andro zany betsaka aminareo nge bety ny vadinareo mitandrina tsy mikarakara anay nareo izy izy tsy mikarakara ana ohatrany hoe karakara aina nandritra ny sabata manontolo reny le rangata aloha fa ny tena olana tsy zay le problema fa ny problema le inao reo mivavaka manga de tsy mety raha tsy tontolo ny andro ka ny sabata tontolo ny andro ny fitsara tsy mory zany fiaretana daholo zany fa ho ny ten'andriamanitra joba le mivakitsika vo eo ampahirezako anareo akoatra n'lay solo zany men'andriamanitra le tonga de asanatra mihoatra ny firenena rehetra ianao sy le hoe ho tonga aminao zao fitahina rehetra ho azonao zao fitahina rehetra izao de tonga de ampahirezin'andriamanitra tsika joba toko fahavalo joba toko faraika ambe folo andimy fahatelo ambe folo vakitsika nge joba toko faraika ambe folo atoko izy izy te anahita fa tena hafa mihitsy fahasalamatra andretsinaksoalleloia teaka ho an' jesosy kosa zany mesazy commentaire ndranapavelina zany halleloia netry mety mporofona am voalohany no sarotro io fandriamanitra miara-mandeha amitsika miara-miady amitsika tsy maintsy tsapandrolo reo olo reo mahatsapy hoe tena niova za zany zao noteniko aminareo rahalahy izay vadiny anabavy mpanaraka ny fandarina andramika izao eto ekeko fa mety lasa niova mivadinareo tontolo ny sabata mivavaka efa taloha miaraka aminareo mandeha mitsangatsangana manao shopping sy ndretrretra fa ty kosa mba jereo za mino fahita aminareo fa niova mivadinareo lasa be fandeferana lasa tsy niady aminareo intsony alona rahalahy tsy alao ve mivadinareo mandany andro amin'ny fivavahana zay andany andro amin'ny Facebook sy fa ho adaladalain'olona sy olany andro amin'ny zavapoana eo zay zany mba tsipoko aminareo vadin'ny anabavy rehetrarehetra na vadin'ny anada rehetrarehetra rahalahy rehetra zay manaraka mitandrina didin'andriamanitra miaraka aminay eto mampitovio le izy aza raisina fotsiny hoe tombotsoanareo fa jereo hoe tombotsoanareo menakavy misy aminareo nge ny vadinareo no mivavaka mitandrina didin'andriamanitra nareo no tahiny tompo mahazo CDI tampotampoka eo de nareo mieritreritra hoe tena tahiny tompo tena milamina ny fiainako ava izy io vadinareo tompo rehefa tonga zanak'andriamanitra de ho ny ten'andriamanitra hoe hovonjeny ianao sy ny ankonanao raha minoan Jesosy tompo de hovonjeny ianao sy ny ankonanao ianao sy ny ankonanao ianao no mivavaka fa hatramin'ny ankonanao tahiny tompo fanadinina tsy afaka ny zanako hatram'izay afaka fananinina efa mivavaka ny vadinao mitandrina didin'andriamanitra ny vadinao joba toko faraika ambe folo alleloia andininy bediny vady sy rafozana taloha izy miteny Angelina Diamant bediny vady sy rafozana taloha am'izao izy reo mampatsiahy hoe rovina mivavaka alleloia finaritra sotra nareo fizona vavolombelona joba 11:13 aminaran'i Jesosy raha ampanatrehanao azy ny fonao ka antantinao aminy ny tananao ampanatrehanao azy zany ny fonao makatoa azy ianao raha ampanatrehanao azy ny fonao zany hoe makatoa azy amin'ny fonao ianao ary atantinao amin'ny tananao manatena azy ianao ny dikan'izany ka misy elika eo an-tananao de ary lavitra zany voalohany indrindra ary lavitra milo mitandremanao didin'andriamanitra aza mionina hoe zay tanina didin'andriamanitra fa za mbola anao fahotana ihany tsy izy zay ariolo fahotana anaza vela isy raha tsy toetra eo anday ianao de azo anandratra mitavanao tsy misy tsiny ianao ko ijoro tsara ary tsy atahotra fa ho adinonao ny fahorinao tondrano efa nandalo io le tsodrano azo ndrana bavilovy teo fa ho adinonao ny fahorinao tondrano efa nandalo no atsiarovanao azy zany hoe raha mpanatry akatoan'andriamanitra amin'ny fonao ianao ny fahorinao reo ho adinonao ohatrany rano tsy miverinao zany tsony souvenir
souvenir culturel raha mbo fafan'andriamanitra tsy anatinao tsony le rano lasinao efa any iny anaty ranomasina any tsy hitanao tsony iny ary amilapilatra lavitra no mitatao vonana ny andronao tsara ke zany reavany fiainanao manjombojombona lava iny tonga ohatra ny maraina amin'ny anaran'i Jesosy raha misy ololeto raha misy ololeto manam-pikasana izany rehefa misy aminareo eto mantsy manaraka eto any dia rehefa le mba misy fitahiana azy tsodrano zany dia mandray andreny ny mahafinaritra anareo fa tsy mbola niditra lalina mihitsy zareo andehanao taka an'ireto olona reto ako anaraka ny zavatra torito amin'ity fandaran'ity izay mifototra amin'ny fitarihana ny olona hitandrina didin'Andriamanitra. Eto tsy mbola nitarika anao ininona zany afa-tsy nitandrina didin'Andriamanitra. Dia io ianao manomboka tapa-kevitra ohatry ny tena andeha mba hiditra amin'izany sehatra, andeha mba hiditra amin'izany lalambe amin'ny fahamarinana izany dia za miteny anao fa zany no ataon'Andriamanitra aminao. Azo ananatra ny tananao tsy misy tsiny amin'izay ianao dia hijoro tsara dia tsy atahotra. Dia ho adinonao ny fahoriana. Ny fitandremana didin'Andriamanitra amin'ny fonao io zany. Ny fankatoavanao an'Andriamanitra io zany fa napaha-kevitra ho adinon'ny fahorianao taka ny rano mandeha. Dia adinonao. Fiainana vaovao tanteraka mihitsy, solon'Andriamanitra vaovao, andro manjomona, solona maraina mamirapiratra. Atoky anao satria misy fanantenana, eny hijery manodidina anao ka andro tsy amina ia. Jerenao izay manodidina anao mampandry anao tsy manana ia daholo. Noho ninona daholo zany fitandremana didin'Andriamanitra. Dia ho tafandry ianao fa tsisy anahitaitra ary maro ny lasitraka aminao oriavana. Ianao ahilikiliko ny olona mitandrema didin'Andriamanitra. Ary namafy namora iareto fa ny fiafarana io tsy maintsy ho tafandry mandry tsisy anahitaitra ianao ary maro ny lasitraka aminao. Nisy olona menjika anay tamin'izay vanomboka vavaka izao. Sekta mihitsy nareo. Tena fivavahana fa inona ny tena tonga anareo fivavahana sekta ty e. Tena nisy fotoana tena za sy ny mamako tena niady. Noho ninona? Noho io. Niova lasa mivavaka sabato io zay. Herintaona ny mamako tsy niditra tany an-tranonay. Herintaona tsy niditra tany an-tranonay intsony tamin'izany. Fa zao, ary tsy mamana irery misy fianakaviana maro. Tonga dia niala aminao tanteraka mihitsy hoe tena niala tamin'ny fivavahana efa mahazatra. Fa tsy maninona. Ozy mamanay tamin'izany. Vanomboka ny tahiny tokana za zany hitan'izany mihitsy tena tao anatina tena olana tanteraka ny fiainako. Dia tany manomboka ny sokatra amin'izay hoe ndozy amin'izay mamanay. Ahoana lezy beloa? Ahoana le dada? Miverena amin'izay le satya. Hoe verina any amin'le miala amin'izay dia verena amin'izay ty efa metimety. Tsy mantsara azy tamin'izay mama ary nosy tomboko akatio fa mahafinaritra be atio alleluia. Misy fotoana mamana iny amin'ny fahavelony manenjika ny fivavahana teo. Misy fotoana amin'izay izy mody any aminay tafatotonany izy andro sabata andro somarivo dia miara mivavaka izay manao commencement. Zay taloha tenenainareo nanana fahazarana ohatr'izao tany amin'ny fianakavianay. Izay dia hoe tsy mahazo mandohalika. Hoe tsy azo atao fadin-drazana zany hoe mandohalika zany. Tamin'izany tena hoe tsika tsy mivavaka zany tsisy nafarisika zany mandohalika rehefa mivavaka fa dia tsy mahazo mandohalika zay taloha efa any am-pianarana. Dia ohatra manao ditra. Dia misy fotoana mandohalika ery amin'ny rindrina ery. Dia ny anay alohanay mandeha mamafa WC. Vide botte de pluie dia mamafa WC amin'ny rano au lieu de andohalika. Satria maninona? Efa zay le afaka tsy mahazo mandohalika zany. Dia tena misy nampianaratra tsy mandohalika zany rehefa aloha kapohana. Tany aminay mamanay tamin'izany. Andao hivavaka dia mahita any mandohalika dia tsy mandohalika zany. Fa rehefa dia ela ny ela. Iny amin'izay gaga nahita sady nanao saron-doha tamin'izay. Nanao saron-doha izy sady nandohalika niarana mivavaka taminay tao an-trano. Isan-kalina mantsy isaky ny alohan'ny doha dia manao kilta kely tamin'izany mivavaka. Dia iny mama nanomboka nandohalika. Dia nanomboka nanao saron-doha. Dia nanomboka anay iray mba hito ambavaka ilay izy. Netiny teo aminay daholo amin'izay izao fianakaviana problème fianakaviana. Ianona koa ilay izy. Mampionona. Ianona koa hoe
tsy miteraky retinambavaka alleloia ngele mahita sitraky hotafandry ianao tsisy anaitaitra ary maro mila sitraka aminao raha olona nanenjika anao rena saiktinareo ohatrasotro zao tonga am'izay message mamanay zany mpitondra ny afatry ny fianakaviany tana tamle tsika nanana fandarana tamy 2018 reny nanana fandarana tsika fitondranam-bavaka isaky ny larobia ariva de isaky ny larobia ariva tsy miasa isaky ny larobia ariva de manao fandarana tsika ohatra hoe takarivo mafinandreo fitondranam-bavaka en direct de raha misy fitondranam-bavaka 20 ao ny anaky 7 am'ireny amy mamanay de ireo fianakavina rehetra hatramin'ny akaiky na lavitra entiny eo daholo sonatany amin'ny message ianona koa mba entinam-bavaka fa marary ohatr' zao ianona koa ohatr' zao ianona mbola sy nanambary ianona tsy nentiny teraka ianona manao ohatr' zao maninona moa zany ny olona ny angatavavaka ianao hoe angatavavaka amina olona hoe hitanao hoe fivavahana tsisy ianao hoe angatavavaka amina olona mivavaka amin'andriamanitra tsy atokisana tsy fa manomboka hitan'ny olona hoy ten'andriamanitra hotafandriamanitra ianao tsisy andraytaitra ary maro mila sitraka aminao ranomaso anaty fanahy kosa hopahana fa very avokoa ny fiarovana azy ary ny fialahany aina ihany sisa no azo antenaina zao ry havana ten'andriamanitra azo antoka ary azo anteherana hoy tavidany am'le vakindranam-bavitsika teo salamo fahenina ambe folo andininy fa enina fany vakiko hatro amin'ny andininy fadimy jehova ny anjara lovako sy kapokako ianao no napahatra ny anjarako ny voafaritra ao anjarako deo amy tamy mahafinaritra eny manandova tsara ny olona manana lova tsara manana anjara tsara de ny olona mako amin'andriamanitra mahaiza mifidy ny anjara tsara ry avako malalako mahaiza mifidy ny anjara tsara ianao aza menatra ny olo zany hoe menatra no ivavaka ny tsara indrindra nge ny azonao zay tsy menatra zay mivavaka izany tsy mamenatra ny hoe filazantsara nay ty na manoloana niza na manoloana niza tsy complexe am'ty fivavahana ity zany zay tsy menatra ny voafaritra ao anjarako deo amy tany mafinary manandova tsara nge tsika manandova tsara inona ny amenatra atsika amy fitandremana didin'andriamanitra ozy izy asafa salamo 73:25 iza no any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao neny asafa zany any an-danitra anazy andriamanitra eto atany andriamanitra anazy na de levina aza minofoko sy mifoko zany ny olona tena tia an'andriamanitra zany na de levina aza minofoko sy mifoko de mbola vato lampo mifoko sy anjarako mandrak'izay andriamanitra indro very zay lavitra anao ary ianao zay hitra mitsangatsanga mafo ianao fa iza kosa de ny eo akaiky n'andriamanitra amy mahatsara ianao jehova tompo nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra raha tsy maintsy fidy ry havana neny asafa tonga de zay ny any eo akaikin'andriamanitra nininy eo akaikin'andriamanitra satria fantatry asafa fa miaraka amin'andriamanitra io na de voafikasana aza ny eo aminao voafikasana alleloia de andriamanitra efa mihetsika za matoky fa nakasika anao zany teny zany androany za teteny aminao misy fanapa-kevitra tian'andriamanitra raha isinao io misy amitsika eto tsy mety sitrana amin'ny aretina ohatra mety misy amitsika eto tsy mety mivany olana nandramanao daholy ny fadianina nandramanao daholy karazana profeta rehetrarehetra nyraisinao daholo ny fampianarana rehetra de tsy tapaka mihitsy anao manaraka laivina mpanompon'andriamanitra fe mba za miteny anao raha marary ianao ny amy dokotera de hoy ny dokotera hoe ity fanafody itya paracetamol hoaninao maraina ray atoandro ray ariva mandritrany 3 andro ka avy eo anao tena tsy tiako le paracetamol fa andeha iositra menakombo fotsiny de osanao menakombo ny andronao de ifoka vix mba misy io zany vix any zay fo manimo rehefa voasia zao de mifoka vix zany ny paracetamol tsy tiako fa rehefa ny fanafody hafa asiko menakombo ny lohako de ifoka vix de misotro sirop zany mamimamy iny de tifiriko sérum physiologique any oriko de anao karakaranitsira amin'ny fanadiovanany fa le paracetamol mihitsy tsy ataonao sitrany anao
zangeravana teteny aminao misy olona manana eritreritra hoe famonjena fivoriam-bavaka sy ny fianona fijerena live sy fianona karazana mpanompon'Andriamanitra be deabe ny mitondra fiainana fa za miteny anao na mbola tsy mihaino anahy eto koa ary ianao fa sokafanao ny baibolinao de vonona ianao hitany madidin'Andriamanitra tsy mila makany am-piangonana ianao tsy mila mihaino live ianao tsy mila mifady an'izao tsy mila manaraka an'izao zavatra rehetrarehetra zao anao misy amintsika raisitsika daholo efa nahoanina ndray live nisatra live ny anina amin'ny fona mifanindry ny live ny profetianina sy ny live ny profetianina isandrety olana amiko raha mifanindry ny live ndray profety anankitelo tany de maraniny atao zany rehefa anao vidy telefona telo mihitsy live ny profety anankitelo atao tsy reny ny asitrana fa mifanarahanao an'le torohevitra anankiray paracetamol ray maraina ray atoandro ray ariva de mandritry ny telo andro de sitrana ary ao ny didin'Andriamanitra tokana sady marina raha izy famarinana de iaino ny tenin'Andriamanitra de akatoavy ny tenin'Andriamanitra fa hitanao fa io aretinao io sitrana aretinao io zany hoe vavaka aina 30 taona zao mbola io ihany aretina andramoka izao no tena hoe raha mihaino tsara ny feoan'i Jehova ianao raha manaraka ny didiny sy izay andidinanao an'io voalohany indrindra izy anaty ary fixe eta mbola kely no mena fixe foana le izy rehefa marary mbola misy hoe fixe de ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahina rehetra ao raha manino azy izy raha mihaino ny feoan'i Jehova Andriamanitra zay fotsiny za mba de teny aminao dingana mbola tsy ampy aminao mahatonga anao ohatriny misy olety manontany tena fa maninona mihitsy ary ny fiainako aza manontany an'izany tsony be deabe ny olona misy zavatra hitako izay androany samaly misy profety mandindihy be eo manao anina be zany anaty feo de misy manao commenté ny olona hoe zao hoe de tena tsy efa tsisy tsony kosa zao fa tena tonga ty fa na reto fiangonana afrikanina reto de misy olona miteny aza mana ratsy olole zao toetra aloha fanahy de fantaniko aminareo inona ke dia zany hoe zao toetra ny fanahy izao toetra ianao zany zao manana hoe testerina volamena azonareo eno tsara zavatra teneniko ty manana fitaovana zany ianao fitestena volamena de vao ataonao hoe le volamena de raha volamena izy de mety fa raha vomaneny de tsy volamena zay de manana an'iny ianao de misy varotra volamena aminao am'izay de mandeha volamena de de testena izy de mety de efa vidina hoe fa misy maneno hoe tsy volamena izy ianao anao zana toetra mihitsy fanahantika maneno le testerina volamena efa miteny hoe tsy izy fenao mbola miteny aza mana ratsy varahana rehefa anao iza raha natoetra aloha fanafa sao de mba volamena ihany io nefa ianao manana tester ny tester tsingiravana de ty baiboly ty manino tsika ny tsy mety misokatra ny saitsika nefa nio baiboly io nefa zavatra zany efa mitenina hoe mba mety ary ve zao zavatra ataony teo ty sa tsy mety de tsy ianao no mamaly an'izay tsy mpanompon'Andriamanitra hafa ihany koa fa isika rehetra rehetra ireo mijery tenin'Andriamanitra fotsiny de vao mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra tompoko de tsy izy zay aza manaratsy mpanompon'Andriamanitra aza manendry voasy Jehova aza miteniteny foana raha vao zava-panahy fa sao de mba tena izy tokoa io de anao zany afa taminy hoe tena izy zany ny afaka teny hoe tena izy tsy tena izy ko tsy very daholo tsika raha tsisy afaka nabaka ny tena izy sy ny tsy tena izy zay zao mitenareo izahay io mitory eto public io live ataontsika io de tsotra fotsiny zao toetra amin'ny tenin'Andriamanitra izay jereo amin'ny tenin'Andriamanitra zareo amin'ny baiboly raha voasoratra anatin'ny baiboly ny zavatra torinay aminareo eto de izy zay fa raha tsy voasoratra anatin'ny baiboly de tsy izy zay fotsiny ny baiboly ny atsika no testeur amin'ny fanahy afahantsika malala hoe izy sa tsy izy zay da iny tompo daholo tsika miteny aminao androany hoe manapa-hevitra am'izay efa ely zay efa ely anao ny azoazo
maheny any ny olona mijoro vavolombelona de ohatry ny tante ohatry ny tsate ty hitsy fendrenma mahita olona hafa ianao manao an'le zavatra mbola tsy fonao iny zany ohatra mety any ange riavako ny baiboly any ny atsika no ino am'zany ny fitaovam-pandrefesatsika de tsy manana fa-tsy ny baiboly sika tandre mididin'andriamanitra akatoavy ny didin'andriamanitra fa ahasoa ny fiainanao zany ny tompontsika mianakavy tapitra ny ten'andriamanitra iny ary ny kantiko iny soratako anaty commentaire iny a ny compte Facebook alleloia ka izao izara fahatsapanytsika afaka miantso nareo a mbola misy viksa mipisotra ny ranavavy afaka manao appel nareo tonga eo amin'ny fizarana fahatsapanytsika re fizarana fahatsapana nareo zay vaovao tonga eto a de afaka manao appel lantoko anareo a miantso a de miditra mivantana eto a de mizara nareo hoe inona ny zavatra mba nahakasika anareo a inona ny zavatra tena nandona anareo a inona ny zavatra tena voarainareo tamin'ny toroteny androany nahakasika anareo de afaka mba zarainareo a amin'ny tsirairay avy eto a mba manampy ny olona zay mety tara ihany koa tafiditra tanaty live miaino anareo ary a raha misy a anao appel izy a raha misy izara fahatsapana de tonga de ampitelitsika izy a amin'izao fotoana zao a izara fahatsapana amitsika eto a raha nabavitsika iama rahasolasiana sary a zay iama vao miteny a da tompo ary raha nabavy iama anao a ny fitenena inona ny fahatsapana voarainao tamin'ity androany ty Alleluia, misaotra pastera nandray tany Jesosy pastera tany Jesosy tsika tsirairay a tena nakasika anao de ty am'le hoe vao manapa-kevitra fotsiny ianao fa miala amin'ny ratsy rehetra tsy akatoavina ny Andriamanitra ohatra hoe hiala amin'ny fanaovana patalona hiala amin'ny zavatra ohatrany hoe zavatra ataotao amin'ny tare manovana tare reny de fa vao manapa-kevitra fotsiny ianao vao maheno tena Andriamanitra ianao ka napa-kevitra de fa miazakazaka ny Andriamanitra tena hoe fa maly ana sahady efa mamaly zay etaetany anatin'ny fona sahady tena hoe nakasika tanteraka de tena hoe berana Jesosy a fa raha eny amin'izao tontolo zao raha ny fididin'izao tontolo zao no rahanao tsisy hoe valy ny hafa ny ao amin'i Jesosy a reo fotsiny ry havana fa tena hoe ndao arahana ndao fa tena hoe za manokana de tena hoe mahatsapa 100% amin'izany valim-bavaka sy fitandremana ny tenin'Andriamanitra za de voninahitra amin'Andriamanitra ihany alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra raha nabavy ama misaotra anao a tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manankirepasoavina ny a hamaly fitianao a raha nabavy ama mbola misy fetsika izara fahatsapana ry a amin'ity androany ty a de ampidirina ny appel anareo a izay mbola maniry tsy voatery ny groupe zay maharesy a fa nanareo mpijery reo ary a izy aby nareo ohatra mpijery reo mbola tsy fiteny eo a de afaka miantso foana raha zany hoe ranorosolga zany hoe rehetrarehetra raha reo zay rehetra tonga eo a tadidio afaka miantso afaka mandray anjara daholo fa atsika rehetra ty fandarana ty afaka mandray anjara amin'ny fizarana fahatsapana ndao mpandrotsika indray nambavitsika linary a inona ny fahatsapana lina androany tany Jesosy pastera de tany Jesosy tsika mianakavy a ia zany tena hoe nakasika azy satria hoe mampisaina be a tena hoe ny didin'ny olombelona atahoran'ny olona matahotra ny andika lalàna eto amin'ity tany ity satria matahotra ny azo sazy de mitandrina be rehefa ny didin'Andriamanitra tsy arana satria tsisy sazy eo ny eo de tena hoe mampisaina be mihitsy le izy ka andao ry havana malala tena hoe ezaka hitandrina ny didin'Andriamanitra fa tsy hanenenantsika izany alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra raha nabavina mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana misaotra na rehetrarehetra amin'ny fizarana fahatsapana ndao ampandrotsika indray ary a nabavitsika hafa efa ao ny appel nabavitsika soameva indray ny izara fahatsapanao de andao ary ampandrosotsika nabavy soameva inona ny fahatsapana soameva androany tany Jesosy pastera tany Jesosy atsika menakavy a za pastera dia nahatsiaro be dia be ny tamin'ny fanesitana Jesosy a rehefa nanompiana ivavaka ny jasabata zany tena fahatsara fahaketa androany pastera fa mankasitraka tany de maheretra atsika rehetra hitra sabata fa manasitrana fanafody lehibe tany
Alleloia, mankasitraka andranavavy zany anisan'ny olona sitrany fitandremana didina olona narary mafy izy iny manareo zay mety mbola tsy nafantatra narary mafy soameva ary saika matiny aretina mihitsy aretina efa mataona nisy sy ny zaniny retiny ankonao atao hoe minoan Jesosy Kristy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao fetretinareo soameva nanomboka niditra to amintsika teto dia nitandrina didin'Andriamanitra dia tsy izy rerina sitrana fa sitrana hatramin'ny zanany lehibe nge zany le avana malala hatramin'ny zanany efa zanany tsy mivavaka mitandrina didin'Andriamanitra fa izy no mitandrina didin'Andriamanitra dia izy mianaka rehefa izy mianaka tsy ary mitovy ny aretina fa ny ara-sitrana sotra na vavy soameva mizara fahatsapana dao hoe mpandrotsika indray rahalahantsika Jonatana inona ny fahatsapana zarainao androany. Alleloia. Teny Jesosy pasteur matetika pasteur na amin'ny fitenena dia ny tena nakasika anahy androany ilay hoe rehefa noarana atao amin'ny pasteur hoe rahantsika zao manaja lalàna be ohatrany hoe ajaintsika daholo lalàna rehetra tao amin'izao tany zao dia raha tsika mankany amin'ny fanjakana teny hoe zany ka tena manaja lalàna be dia tsisy tombotsoa antsika tsy mahazo valo tsokory tsika mety voamiaritsika an'izay ny voasasy fa nefa tsika rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tena hoe misy valopiti be da be azy antsika rehefa mifanompoana an'Andriamanitra soantsika any fanaovana sitrapon'Andriamanitra dia tena hoe makasika fiainana dia tena marina izany Jesosy tena hoe fahasambarana ho anay tokoa ny manaja ny didina sy mankatoan'ny sitraponao dia mankasitraka pasteur na amin'ny fitenenana. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka Jonatana zay mahita ny Jonatana zara fahatsapana teto hatramin'izay dia misaotra ny Jonatana dia Andriamanitra manakirapasana ny amarina rehetra zay ny zara fahatsapana tadidio avana fa ny fizarana fahatsapana ataonareo io dia manampy be dia be ny olona manampy be dia be ohatra zao hoe za zao ohatra raha za zao tsy dia naheno tsara mitory-teny dia mino an'ilay fizarana fahatsapana anareo dia tonga dia azoko ilay izy. Io koa zao tsika efa nanomboka tamin'ny herinandro ity nanomboka tamin'ny herinandro faraparany herinandro misy an'io fampitinana fitina tsoratra izay atao mampionina io izay isorako manokana ny mampionina ihany koa amin'ilay fitina tsoratra satria manampy ny olona misy olona zao tsy dia hita iheno toriteny lavabe zany fa mahita an'izy dia lina. Alleloia, dia hita hoe fitaovana ampiasain'Andriamanitra daholo nareo fa dia misaotra mankasitraka antsika tsirairay nareo afaka mizara afaka ataonareo copier-coller io message mampionina fizarana fahatsapana io fampitinana azafady fitina tsoratra da afaka zarainareo amin'ny comptenareo dia mba hitandreny namanareo nay ve mba misy zavatra ihany azo mba raizy eto anatin'izao fandarantsika izao. Alleloia, marina ty anazy raha fahatsapana soratra hoe ny mitandrina didin'Andriamanitra dia azahoana varisoa avy amin'Andriamanitra. Misaotra marina ty anahy. Alleloia, nitopalintsika rehetrarehetra andao antsika enohira ordinatetritsika hivavaka nitsotraniko aminao zany dia zao efa indrozy Jonatana no miaratsiny ary zafady ary andao antsika enohira nitsotraniko aminao dia zao ianao nge olona tokony ho tahiny tompo tsika ireo tokony ho tahin'Andriamanitra daholo. Tena teneniko anao mihitsy hoe tokony ho tahin'Andriamanitra izay rehetra ataon'ny taninao. Misy olona zay miresaka tamiko misy zavatra ho atomboka any tsy atomboka misy asa zay asa taony ozy amantsy anazy dao hitsofina rano fa tokony hitahin'Andriamanitra zavatra hidiran'Andriamanitra tsy hatry zany. Teneniko anareo fa nisy olona zay misy produit zay malaza be ao Madagasikara ao dia zay produit malaza be zay fa manerana Madagasikara izy zao malaza be any mety mboa zay produit zay ny olona manao an'izay mba ny tena tsika reto no nampiasain'Andriamanitra ny tsodrano an'izany zany nainga tamina fond tsy ampy 500 000 francs koa ny fond an'izany olona zany fa zao nentina notsofina rano io finavinana azy io nitsofina rano nentina teo amin'Andriamanitra niditra tamin'ny fitandremana didin'Andriamanitra izy mivady izy menakavy kely manerana Madagasikara zao zany produit zany amin'izao tsika miteny zao ary tena ilain'ny olona ary tena ampiasain'ny olona zany tena anao androany ianao io koa olona ho tahin'Andriamanitra na any an-tsana any an-tanàna fa tandreminy didin'Andriamanitra ndao hiditra amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra mety ozy ny olona teritery be zany fa hitanao tsara fo teny ozy izy Paoly voageja manodidina zay fa tsy tery le voageja manodidina zany iny tsy ingeravana misy fefy manodidina antsika didin'Andriamanitra fefitsika ao anatiny tsy tery zay nareo zao mahita tery zay zao mitandrina didin'Andriamanitra fa nareo zao mahita olona mijaly zay
nareo zao mahita olona telobe tena mifadiran'ovana zay fitandremana didin'andriamanitra mihitsy mahatongatonga anay ohatra zao tsara fantatrao zany ho an'andriamanitra ny voninahitra tsofoky rano ary tsika rehetra mitery dia vafatsika aorianan'izay
halleloia raha antsika vavaka izany toloteny sy zalira zany ry avana malala misaotra anao zay jesosy fa niteny taminay tetondray ny fanainao masina misaotra indrindra jesosy ny amin'ny fahafahanay mbola napita ndray zany apatra zany ny amin'ny tokony hitandremana ny didin'Andriamanitra fa tsy misy tsara sy soa tahaka an'izany hoe fafahana mitaminay zany didy zay tsy mba nomenanay ke zany Andriamanitra fa ny zanak'Israely no nomenany zany nefa kosa no ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra no ny amin'ny Jesosy Kristy dia mba afaka hitandrina an'izany sy hisitraka ny tombontsoa rehetrarehetra ny fahasoavana sy ny fitaina rehetra azo avy amin'izany fitandremana didinao zany zay Jehovah Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra tena mankasitraka tena manome voninahitra misaotra anao zay satria tena tsara ianao ny angatahako Jehovah Andriamanitra dia oka zay efa nitandrina didin'Andriamanitra teto mbola hitandrina bebe kokoa mbola atoky amin'izany ary oka kosa Jehovah Andriamanitra reo zay mbola tsy tapakevitra ny fanainao masina ny andresy lahatra azy amin'ity androany ity rehefa mitafafy ny voandroany dia anao fana masina hanondraka an'izany ka mba amoa fizatoeny anatin'ny fony letoleto mba hisy olona amin'izay eto andray fanapa-kevitra hitsandrany lalambe any fahamarina dia fitandremana didin'Andriamanitra izany azahoany fahasoavana isandratany mihoatra ny firenena rehetra ary azahoany izany fahasoavana fitahina rehetra izay voalaza atao amin'ny Deutéronome 7:20 zany misaotra indrindra Jesosy malalo dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrak'izay matoky afa niteny rehetra izay voalaza teto dia tsy mba avelanao voatsainiky ny vorona mpiasa ny devoly sy satana tsy afaka anaiso dia litera ray tamin'izay nitoriana teto androany fa amin'ny anaranao Jesosy any ampon'ny olona moavy zatoeny avokoa zany misaotra Jesosy malalo sy tsy voalaza kinao malala ny masoa mihoatra lavitra anao izay neritreretinay ataonao amin'ny tsirairay avy zay tonga teto avelanao misy diso anjara azavelanao misy very fotoana fotsiny maty antoka fa tena hoe tahio zany olona rehetra zay tonga teto andray fahasoavana avy aminao nafoy fotoana nafoy toromaso nafoy vola makarena ny amin'ny connexion vidanana crédit misaotra Jehovah Andriamanitra ianao anonotra n'izany abe nindra fonao sy ny fahasoavanao misaotra Andriamanitra halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena mba mpandrosika navavintsika ando andry hivavaka ho an'ny firenena tainy tompo ranabavy ando anao ny fitenenana tainy Jesosy pasteur tainy Jesosy tsika menakavy dia mbola hiaraka hivavaka sika ry havana malala Jehovah Andriamanitra tsara indrindra feno fankasitrahana anao tanteraka ny fonay no nafahanay niara-ny ombavaka teto ary mbola afaka nandray teny mamy sady be fitiavana avy aminao Andriamanitra tsara indrindra Jesosy malalo vavaka ho an'ny firenenay Madagasikara izahay amin'izao fotoana izao amin'izao akatoky ny teto firenena izao ka sio Jesosy fo azo ny malagasy rehetra mba tena hoe vahoaka ankatoany teninao ataotranao ary tena hoe anaraka ny didinao rehetra Jehovah Andriamanitra ary angetahetanao marina tokoa ka ireo izay tena vonina sy tapa-kevitra Jehovah malala dia tena hoe ho asandratrao tokoa ary tena hoe ho feno fitahinao tanteraka ny akamaroany malagasy rehetra Jesosy ny tena hoe irinay mba ho toy izany Jehovah malala ho firenena sambatra tokoa ny Madagasikara-nay Jehovah malala dia mankasitraka sahady Jehovah malala ny amin'ny valim-bavaka izay efa nomaninao anay Jehovah malala dia izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny sabata dia voninahitra dia ho anao irery any alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra ranavavy ando andritsika tanatazay vavaka mamy sady matsiro zay misaotra anao ranavavy ando Andriamanitra manakirepasarina ny amaly fitianao dia tahin'ny tompo hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra tapitra fandarantsika raha tsy mbola tonga ny amin'ny rahalanitra Jesosy ary koa tahin'ny tompo velinana somatsara sika dia mionety indray tsika rabitso amin'ny telo rarivona hoe raka amin'ny groupe izay maharesy ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra alleloia dia amin'ny sivy sasany ala kosa iaraka amin'ny tena koa miaraka amin'ny ekipa hafa vaovao indray anaty vavaka fiombenana ny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te heno ianao
dia mbola mandeha andro amanalina ny radio antsika akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com ahafahanao meno injapeo akiradio dia meno finaritra daholo. Misy soliteny isaky ny adiny telo mandeha andro amanalina, misy soliteny amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito arivo. Apitra amin'ny folo maraina miverinao zao fandana zao raha mbola te eno ianao a dia may reza inalefa ny ama io a anabavy ama io a ny lien ahafahanao meno ny radio antsika. Samita iny tompo daholy a may rezy tsika tsirairay avy a. Amen.